Pastera maela zany dia mampahery sady manentana an'le zanakadala lasany mba hiverina satria fotoana matoa zany toriteny tonga ohatreny dia antso dia izay tonga saina dia tokony hiverina mba tsy hisy faninenana. Ny afatra zany dia mampahery antsika voalohany indrindra tena hiorina mba tsy toditodika tsy verin-dalana dia tsy vily amin'ny akaviana akavanana dia na zanakadalana tsy ny zanakadala dia hitoetra ary hiorina mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny Amaraonlanitra dia Jesosy Kristy ilay matamin'ny atsasaka ny herinandro izay lalana marina notoriana sy ny nampahafantarina antsika ahatongavana ny fiainana mandrakizay. L'olona Clément tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny tena hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany, hatrany amin'ny fampidirana ka hatrany amin'ny fifarany dia tena hita hoe mitonan'ny olona ary mampafantatra ny olona ny tena lalàna amin'ny fahamarinana sy tena ny lalàn'ny famonjena mihitsy ary mampiverina ny olona ao anatin'ny fitiavana voalohany raha ny fahalalako azy aloha hatreto dia manoloana an'izay ihany koa raha hoe tsy mijery fotsiny ary raha hoe ny fenona fotsiny zany dia tena hita hoe ohatra zao teo an'le hoe zanakadala sy le ondry very sy le farantsakely dia hita zany fa na le ondry ny ala rehetrarehetra sy ny sisy ireny ary ka hoe nefa ao fa mandeha tapany maraina fotsiny fa tsy miverina ny hariva ka mahimeno an'ireny feon'Andriamanitra ireny na mahimeno ny mpanompo izay mitondra ny havatra dia mino aho fa hiverina fitiavana voalohany izy satria tena mipetrapetraka mipetrapetraka le toriteny. Zay ny afatra intsika tamin'ny tenin'Andriamanitra tavina ireny toriteny tao tsika dia misy fanamarina tiako apetraka kely zany amin'ny fanomanana ny fiaonabe amin'ny 13 Aogositra ao amin'ny Colosseum Antananarivo renivohitra eny Antsionjobe. Misy fanambarana efa nomena tamintsika ny amin'ny fanamena izay hoentintsika dia misy fanontaniana kely satria baiboly milaza hoe ny fahaiza-mandamina no entina miaty zay ny resahan'ny baiboly nomena saina tsika mba handamina tsara ny zavatao mba afinaritra atsara ny zavatra izay atao. Nanambarana tamin'ny voalohany ny amin'ny hoe tokony fotsy ny entin'ny vehivavy ny ambony dia zipo manga ny ambany dia ny lehilahy manga ny ambony dia fotsy ny ambany dia rehefa nidiniana ilay izy na ray ambony na ray ambany dia mitambatra be loatra ilay fotsy amintsika vehivavy satria fotsy efa ambony saron-doko mbola fotsy dia tsy miady le couleur dia mba hampiavy tsara le loko zany na le couleur zany mba fotsy manga anazy dia nampifamadiana fotsiny ilay izy hoe ny vehivavy indray zany ny ambony no atao manga ny ambony dia misaron-doko fotsy dia mba mifanentana tsara dia anabagato hitako hoe metimety tsara ny anao izy ao sakana kely hoe nanabaga zafady ianao mijery anao mihitsy mangamanga moa ny amboninao iny sa tsatsandrana kely fotsiny alohanao zafady manga ohatry zao ny ambony zany dia ny ambany zipo fotsy
Magalesa tilo fa tsy teny ambany fa ny ambony mahita. Masetra raha eto zao manga ohatrany bleu roi zany no atao ambony a dia saron-doha fotsy dia efa maro tsara le manga sy fotsy dia ny zipo ambany fotsy. Zany hoe saron-doha fotsy ny vehivavy ny ambony manga dia lasa fotsy fotsy manga miaraka amin'ny zipo fotsy dia fotsy manga tsara zany zay. Bleu roi zany a dia mahita daholo tsika na Madagasikara ny tepita-dranomasina bleu roi zany ny vehivavy ambony manga saron-doha fotsy zipo ambany fotsy zany. Saotra indrindra ranam-bavy zany. Fa antsika lehilahy indray a dia aloha zany alakanjo mihitsy nanao pastoral mihitsy zany a hitanareo hoe manoana ny tsika lehilahy zany. Tsika lehilahy indray zany dia ny ambony indray zany fotsy fotsy ohatran'izao ataoko zao a fotsy ny ambony dia pataloha manga bleu roi koa zany ny ambany. Dia oloanao zany tsy manao kravaty ohatrana azy zao tsy satria za tsy dia mahavita kravaty noho ny fahasaranana. Dia ny lasa zao bokotra zao na zao bleu roi dia bokotra ty a dia lasa fotsy ina ihany zany ny ambony lasa fotsy sy manga dia le bokotra zao no lasa manga fa le toerana asina bokotra iny hipetraka bokotra iny zany azo atao bleu roi koa izy zany ohatra ka ataonao fotsy ny bokotra anao dia efa mahasolo kravaty iny. Ohatra hoe tena fotsy tanteraka zany ny anao a dia ataonao kravaty manga dia misy rahalato manana zay tenue zao ataoko zao koa masoa le mandreny aloha vetivety aloha zany masoa telo izy a fotsy ny azy ny ambony dia pataloha bleu dia kravaty bleu atao ohatrany bleu roi zany dia boka tsara le izy zany. Izy zany mba mahavidy kravaty fa tsy mitovy anazy zany ka dia tsy manina koa zany fa dia mavidy dia mavidy zay tsy mavidy mba ohatranazy zao zany a kravaty zany io a bleu roi dia ny pataloha manga. Fa ny col zany raha azontsika atao mampanjaitra ny simisy dia mba atao asina mangamanga koa bleu roi dia ny lohatanana ohatrany aty zao ny amiko ty zany tokony mivaty raha mivaty izy ty a dia manome bleu roi ty rehefa mivaty fa zao zany tanareo io zany lasa manga sy fotsy izy eo zany dia avadika atao manga ohatran'izao zany ny lohatanana zany satria manga atsika amin'io a dia sy misy lavatanana zany nanaovantsika dia mivoaka tsara io lehilahy manao kravaty manga sy fotsy fa roatra izy tsy manana kravaty manga roatra izy tsy manana dia le mba akanjo atao mangamanga eto fa misy ilo koa manko tsy tia manao kravaty satria voaketa ny tetany zany a dia lasa voanitaingibozina izy io raha manao kravaty fa tsy maninona zay mahatsamy tena voanitaingibozina aza manao kravaty fa zay afaka manao dia afaka manao tsara mba mahavoaka azy ohatran'izao tovolahy ray aman-dreny zao efa manavady izy sao dia tanatara amin'ilay izy mazotoa toeranao mazotoerana ray aman-dreny mazotoeranao fa misy tovolahy atao amintsika ato dia zay zany izy a averiko farany ny vehivavy saron-doha fotsy dia miakanjo manga bleu roi ary zipo fotsy. Ny lehilahy indray fotsy ny ambony ny col ny lohatanana miasina mangamanga ny hipetrahan'le bokotra akanjo ambony na ny bokotra natao mangamanga na iny asina mangamanga fa ny pataloha manga fa ny chemise fotsy. Amin'io fotoana io ihany a tena anaovantsika ny tenue io zany fa ny tenue-tsika manga sy fotsy efa nanantsika tamin'izay na bleu ciel na bleu turquoise tsy haiko na zany hoe teny gasy moa mazava anazy zay efa lokony akanjotsika tamin'izay a na manga tanora na manga antitra na manga lava na manga zanzibary na manga tigo dia mety daholy na manga izy zay efa nanantsika tamin'izay amin'io fotoana-be fotsiny no ilantsika io teny rehetrarehetra mitovy io a tovy daholo zany tsy dia mitsorabetsaka zay ny amin'iny. Ok raisoady mitsodrano reny ary Jehovah dia niteny tamosesika anao tamin'ilay zao teny zao nentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao
mba milamilatra ny tavany aminao ne Jehova ka mila fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka anomenao ny fiadanana amena Papa Jehova sy Pasteur Amela